fa olona ray ihany koa no naratra mbola vokatra izay loza mpifamoivoizana izay ihany omaly ny androny omaly hatrany dia hoarantsika avy hatrany ary ny sary. Teo Anosikely ampitan'ny lapan'ny fitsarana no nitranga ity lozam-pifamoivoizana ity omaly. Lehilahy iray no voadonan'ny fiara 4x4 iray raha nandeha ampitany arabe izy. Azo lazaina fa tena vomafy tokoa ity lehilahy voadona ity satria nahitana raha teo amin'ny arabe ary tena tsy nahatsiaro teny izy raha nampizirina tao anaty fiara. Ulandia pita, tayo ng klakson na Luis, niyempa ni mo doon. Pita ka Franco ito ba tayo? Franco hindi dito ba no? Dara ka rekupita ang Franco hindi nakatino. Sa kan dia pitis dito bilin nanaracis na basan. Isi bang tabanak sa kantung nila niya. Kung adalay wala to mo. Lagi MC ni san bufo di MC ni so. Wala ya sini dia kapan nanood. Olona mpanasa fiara eny amin'ny manodidina ny Fariana Anosy ity olona voadona ity. Ilay fiara nandona azy ihany moa no nitondra azy nakany amin'ny hôpitaly HJR.